Andeha hitodika kosa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana isika indray-mbava anatin'izay setry ny fampianarana izay maro amin'ireo tanora malagasy noliana amin'ny fanohizana ny fianarana any ivelany indrindra ny any Frantsa. Ny Campus France Madagascar moa no sampandrarahany maso ivoan'ny Frantsa tsy maintsy andalovan'ny mpianatra ho amin'izany. Sampandraraha izay manome torolalana sy manampy amin'ireo dingana arahana mba ahazahoan'ireo mpianatra manohy fianarana any Frantsa. Fenoip kan teto amin'ny IFM Manalakely ny tolakandro teo nandritry ny fampafantarana nataon'ny Campus France Madagascar mikasika ireo fepetra tokony fenoana sy ireo dingana tokony arahana mba ahazoana manohy fianarana any Frantsa. Campus France Madagascar zany dia service ny ambassade de France tsy maintsy andalovan'ny mpianatra rehetra izay te hanao fianarana any France. Na izany na dia hoe obligatoire le passage ao dia izy zany dia afaka miorienter ny ankizy zany hoe promouvoir l'étude any zany hoe inona daholo filière azo atao, inona niveau azo idirana, conseiller zany hoe inona ny mba hampatsaratsara kokoa ny projet an'ilay ankizy azahoany inscription any amin'ny établissement sy azahoany visa rehefa avy eo. Inona daholo ny ataparana date angamba aloha no tsara tsahivina voalohany indrindra hoe à partir ny 15 novembre zao no manomboka ny fandraisana dossier, manomboka ny campagne de candidature zany dia arakarak'ilay niveau idirana na première année na master io dia misy deadline ilay izy hoe amin'ny 15 janvier zao ny farany fanaterana dossier ny première année dia any mois de mars any licence sy master. Inona zavatra atao étape anankitelo ny tena fanaovana dossier en ligne zany hoe mila miditra eo amin'ny site ny Campus France dia mameno dossier en ligne ao. Ny deuxième étape manatitra dossier taratasy misy listana pièce aterinao zany amin'ilay date efa voalaza teo dia ny farany passer an'ilay entretien individuel rehefa vita io traité ny Campus France dossier alefa ny andafy any amin'ilay établissement nangatan'ilay mpianatra dia miandry valy izy raha voaray zany amin'izay fotoana izay valideny ilay choix-ny dia mandeha manao demande d'atterrissage. Raha ny fanazavana izay voaray avy amin'ny solotenan'ny consulat de France dia tsy ireo mpianatra nahavita ny dingana rehetra eo anivon'ny Campus France akory dia mahazo visa avokoa. Amin'ny ankapobeny dia tsy mahazo ny visa ny ray apatelin'ireo mpianatra mangataka izany. Ankoatry ny projet d'étude dia jeren'ny consulat akaiky amin'ireo atota taratasy ny pirofo ahafahana manamarina fa manana ny ampy afaka ivelomany any Frantsa ilay mpianatra. Farafahakeliny dia mila 500 sy 900 euro isam-bolana ny mpianatra iray. Raha ny tena izy aza dia tsy latsaky ny 20 euro izany fa ny asa kely izay ataon'ny mpianatra no ahafahana mameno ny banga. Mila manapirofo fa manana papy-atrany koa ny mpianatra amin'ny fahadogavany any Frantsa raha ny fantatra. Mahery ny 400,000 amin'izao fotoana izao ireo mpianatra malagasy mianatra any Frantsa ary hita fa maro tokoa ireo mpianatra liana ny hanohy fianarana any ivelany. Nanaraka mivantana sy nandray anjara tamin'ny famelabelarana natao teto amin'ny IFM Manalakely moa ny mpianatra any Fianaratsoa sy Ambositra.